finaritra isika rehetra dia averina trano hoe ampifaliana ao amin'ny tompo ny ampitana fizarana ten'Andriamanitra amintsika. Mbola ao anatin'ny momba ny fiangonana isika ary androany dia marina fifanampitaina foana lizy fa ho mafisina bebe koa androany ny amin'ilay fototry ny firaisan'ny fiangonana. Ny fiangonana dia iray ao amin'ny fanambaran'ny baiboly dia matetika miverina ny isa 7 anambarana fahafenoana ao amin'ny asan'Andriamanitra. Rehefa nahary ny lanitra sy ny tany setra ho amin'izy dia mahitika andro 7. Rehefa miresaka izy fanahy 7 tsy haiko hoe misy fanahy masina 7 fa fanahy iray fa ilazany fahafenoana ao amin'ny asany. Dia androantsika iresaka ny amin'ny fototra 7 amin'ny maha-iray ny fiangonana. Ny fiangonana dia tsy misy roa na telo na efatra, iray izy. Tambaran'ireo navotany Jesosy Kristy tamin'ny rany sy nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Ka rehefa nandrejany sorona nataon'i Jesosy zany, nandrena amin'ny fitiavan'i Jesosy izay mpamonjy azy, dia mino vokatry finoana izay vovonjy ilay olona ary tonga isan'ny fiangonana izy. Dia ny fanahy masina no tomboka se satria ny mpino rehetra dia nasiany Jesosy Kristy tomboka se fa azy. Ary izay ny tenin'Andriamanitra, raha misy tsy manana ny fanahiny Kristy dia tsy azy izy. Tsy misy zany hoe kristianina nefa tsy manana ny fanahy masina, fa ny kristianina dia nomen'Andriamanitra ny fanahy masina. Fa ny kristianina kosa dia mila maniry mangataka ary miaina ny fahafenoany ny fanahy masina, mangataka miaina ny hery ny fanahy masina, ny fitariany ny fanahy masina. Fa ny fanomezana ny fanahy masina dia iny tonga dia omen'Andriamanitra amin'ny fotoana ninonao an' Jesosy Kristy amin'ny mahatompo sy mpamonjy azy. Rehefa nanorina ny fiangonana Jesosy Kristy dia misy fototra hitantsika zany amin'ny epistiny Efisianina, mba tsy ho latsaka dia aleo vakiko aminareo ao amin'ny toko 4. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany. Ary noho izany zao mpifatotra no ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha niendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana amin'ny fanahy amin'ny fiam-pihavanana. Iray ny tena, iray ny fanahy, dia toy ny antsonana anareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra, sady ray n'izy rehetra izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Dia fototra 7 hoe iray ny tena. Tsisy fiangonana maro tokana ny fiangonana. Izay ny fototra voalohany. Ny rany Kristina navotana andreo olona ao anatin'ny fiangonana. Tsy voafetra ny firazana na ny fomba, ny narina ny tokom-pivavahana na ny vanim-potoana, tsy voafetra n'izany. Amin'izao vanim-potoana dia maro ny olona mihevitra hoe rehefa atsony hoe jiosy izy dia akaiky kokoa an'Andriamanitra, tsy ariavana. Tsareo fitsarany fa noho tonga ty an-tany Jesosy dia zao nambarany ten'Andriamanitra hoe tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Zao no nambarany Jesosy momba ny firenena jiosy, ty fireneny ty manaja amin'olona fa ny fony kosa lavitra. Ny teny nefa izy zay rehetra manatin'izany na tsy jiosy azy ianao, zay rehetra manatonao izy tsisy ho laviko mihitsy. Noho izany isika aoka tsy ho voafitaka amina fivavahana rendrarendra, fanandratana olona sasatsasa. Isika jiosy retsy tsy jiosy, isika manaraka fomba jiosy tsy ariavana. Ny fiangonana dia tontolo iray
iray ny tena. Tsy misy an'izany hoe nitanako jiosy dia ny sandroko italiana dia ny tongotro anglisy, tsy ariana. Ny tenan'i Kristy dia iray, karazana iray io, ny rany Kristy nanavotana azy. Ary zany mahatonga ny hoe ampatsahivony foana ny fiangonana, tia ny tenako izay omena ho anareo, mofo daholo ampiasain'ny fiangonana, fa tsy misy eo manao fanasan'ny tompo. Dia andao ny antsika atao akondro satria tsika gasy, dia ny any atsimo andao ataontsika zao. Tsy mofo manambara ny tenan'i Kristy. Ary isikana dia maro azao izy dia tena iray ihany. Ny fanomezam-pahasoavana no samihafa, mety misy fomba fanao mety ho samihafa, fa ny tena dia iray, karazana iray, zanak'Andriamanitra. Tsy misy an'izany hoe ao amin'ny fianakaviana anankiray afa-tsy hoe nisy fananganana manokana nga, fa ny zanaka dia misy resaka fananahana foana ao, misy raha iraisana ao, iray ny tena, iray ny tena. Raha vao mibanjina an'izay ny kristianina rehetra, tsy ho sahirana amin'ilay firaisana ao amin'ny tompo, iray ny tena. Dia manaraka an'izay iray ny fanahy masina, io no mitarika ny fiangonana. Kristy ny lohan'ny fiangonana, fa ny fanahy masina mitarika, manolo-tsaina, manome hery ny fiangonana, mampiaina ny fiangonana amin'ilay fiombonany samy mpino, izay le communion, sy ny fiombonana amin'ilay loha dia Jesosy Kristy. Iray ny fanahy. Raha ny tsisy fanahy samihafa zany miasa ao amin'ny fiangonana, fa raha misy fanahy hafa miasa dia tsy ao amin'ny fiangonana zay le olona. Mety miaraka dabilio izy, mety miaraka tononkira eo izy, fa raha fanahy hafa tsy mitovy dia tsy ny fanahy masina zay. Fa ny fanahy masina iray, na dia samihafa aza ny fanomeza, ny pahasoavana, na dia samihafa aza ny endriky ny fataterahana ny fanompoana, zay ny tena. Ny tanako io, ny tongotro ao anatin'ny tenako, fa tsy ny tanako no mamindra, fa ny tongotro. Ary tsy ny tongotro no mandray sotro sy forsety rehefa misakafo, fa ny tanako. Samihafa ny asany, kanefa ao anatin'ny tenako ihany. Ilay loha no mibaiko azy, ilay saina no mibaiko azy, dia mifamelona araka ny fitarihan'ny fanahy, mifamelona. Ny vavany mampiditra sy mitsako ny sakafo, vavony mandevina azy, fa iny manome hery ny rantsambatako mba hiasa araka ny tokony izy. Iray ny tena, iray ny fanahy, dia ny fanahy masina nomen'Andriamanitra antsika. Azafampitsara raha misy fombafomba tsy mitovy, azafampitsara raha misy zavatra anankiray somary voatsindry bebe koa, satria evanjelista le olona ohatra, tahaka azy amin'ny teny zao, mpampianatra ny atsy ohatra, mpaminany ny atsy, fa iray ihany ny fanahy, fa misy endrika samihafa eo amin'ny fanompoana, fa tandremo kosa tsy maintsy manaja ilay loha. Zay natonga andry Lotera ny teny Solus Christus Kristy irery any. Fantokamo banjina azy, manome voninahitra azy, manao ny sitrapony. Iray ny fanahy, iray koa ny fanantenana zay momba ny fiantsoana anareo. Fiangonana dia fitambaran'ny olona, iray fanantenana. Ary zay le izy, ninina fanomezam-pahasoavana, songadina na mavita be, reto telo reto ny tena mitoetra, finoana, fanantenana. Fanantenana iray. Ny fiainana mandrakizay efa nanako, fa isongadina ho hitan'ny masoko ny amin'izany hoe mpandovan'ny lanitra, ampakatra Jesosy Kristy indray androany, ary tsy zary fa fiangonana. Tsy atoko-pivavahana anankiray
na ilaza izy izay ihany no ampakarina tsy avy amin'ilay loza iten'izay fa heviny manoka fa Jesosy Kristy ho avy mpakatra ny fiangonana manontolo. Iray ny batisa, iray ny tompo, iray ny finoana. Efa matetetika voalaza moa zay tsy dia hidirako laliletiko satria tsy ampimono fotoana atsika. Iray ny batisa, iray Andriamanitra sady ray n'izy rehetra, zay amboniny izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Tsy niezakitsika zany no mahatonga ny firaisy sy mpinoana fa manaiky fotsiny isika, manaiky an'izay zava-misy zay tsika dia mankatoly le zava-misy araky ny ambarany tenin'Andriamanitra. Dia ny fanahy, le fanahy ny fiombonana, ino no mampiray antsika fa raha hevitra fotsiny na fomba fotsiny na foto-kevitra fotsiny tsy ampy ampiray antsika zany fa hiteraka fisaratsarahana fa ny fanahy no mampiray antsika ary ny fahatsapanao iray Andriamanitra ao amintsika rehetra, ao anatintsika rehetra samy zanaky ny ray. Ny fanahy ao anatintsika miara-milaza hoe Aba ray io, tsy firaisampinoana amboamboarina na ho tefitefena fa avy amin'Andriamanitra no mahatanteraka an'io. Isika kosa nefa mila mankatory. Amen.